vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba ampakasitrahana lehibe no iarabana antsika mianakavy manaraka hatrany izao fandarana izao ny fandarana tahaka ny tony dia fantatra hoe masoa dia masoa tokoa ny ara-panahintsika mianakavy ary manonona ny fiadanan'i Jesosy sy ny fahasoavan'Andriamanitra ny tenanay amin'izao fotoana izao tenako moa dia pasteur André Alvarez etanko ny pasteur Tovinarivo Tremarivony ny fandarana tahaka ny tony izy dia masoa ny ara-panahintsika ary izay dia manangy antsika mianakavy araka hatramin'ny farany izo fandarana zao satria hita hoe tena zava-dehibe ny ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe aoka ho ambinana sy ho salama amin'ny zavatra hidry ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao fitahina ara-panahy ny toroteny fanambarana ny fitoriana filazantsara tahaka an'izao dia masoa dia masoa ary isy fetrakeny tokoa amin'ny zavatra rehetra zay ataonao miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivony manonona ny fiadanan'i Jesosy eo antsika rehetra tompoko ary miaraba ihany koa ny pasteur Alvarez itsika mpitandrina rehetra zay manaraka an'ity fandarana ity manam-pahefana zay mba manana fanatretena ihany koa anao mba hiara-dalana aminay ao anatin'ity fandarana ity misy tombontsoa lehibe zay ho azonao na dia minitra vitsimonja aza ary zany manasanay anao mba anaraka ny fandarana tahaka an'izao vehivavaka tsika raha metraka an'ity fotoana ity mbola tanany tompo raha eo misotranao zay no ny fitiavanao zao volazany teninao manao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao zany no naparetako ny famindrapoko taminao fa toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao no meniny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay raha eo apetraka ampelantananao zao fandarana zao mangataka ny fanahy masina ilay tena tianay ilay tena sakaiza namana akaika mpitary tiana ny fahamarinana rehetra na mpianatra anay amin'izao fotoana zao ianao fanahy masina dia mpampianatra tsy mety diso mpampianatra tsara indrindra ianao no angatanay andesy lahatra mangafoana mampananao amin'izao fotoana zao mety misy olona marary anatin'ny tsy fahasalamana manaraka izao fandarana zao na mety anatin'ny olana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sady manambara fanasitranana sy fanafana sitrana ianao afa ianao amin'ny zavatra mangeja anao sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy ny voninahitra tompo dia anao rery alleluia amen daholo pasteur maky tenin'Andriamanitsika atao amin'ny bokin'ny Filipianina toko fahaefatra manomboka ny andininy fa 10 ka hatramin'ny andininy fa 7 fakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny manao hoe ary fantatrareo koa ry Filipianina fa tamin'ny andohan'ny filazantsara rehefa niala tany Makedonia aho tsy nisy fiangonana na nandrara tamiko ny amin'ny fanomezana sy fandraisana afa-tsy anareo ihany fa fomba tany Tesalonika zaho dia nampanatitra ho ahy ndray mandeha manahindroa ianareo amonjy ahy nefa tsy toy ny mitady fanomezana no ilazako zany fa mitady ny vokatra sy mitombo ho voninahitra aho fa manana ny zavatra rehetra aho sady manana ambiampy azy feno aho rehefa nandray tamin'ny Epafrodito ilay zavatra nampitondrainareo dia hanitra akasitrahana fanatitra tian'Andriamanitra sady akasitrany fa Andriamanitro atateraka izay rehetra tokony anareo araky ny areny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy pasteur misaotra ny pasteur Alvarez tao anatiny izay vaky teny mahafinaritra izay
ohatra ka atao banky tokana aloha zay vaky teny zay pastera dia ny fifandraisan'ny ireo mpino tany Filipy na atsotsika hoe Filipianina sy ny rainy ara-panahy zay miteraka azy tao amin'ny Kristy dia ny apôstôly Paoly. Misy fotoana ny apôstôly Paoly dia mampianatra mahakasika ny amin'ny fitondratena tsara mendrika ny maha-kristianina. Anisan'ny fotom-pampianarana tena azo heverina hoe nafantarana ny apôstôly Paoly zay fitondratena mahamendrika ny kristianina zay. Nampianatra izy mahakasika ny amin'ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra, ohatra hoe ny Korintianina voalohany toko 10 ray manontolo dia milaza an'izay, ny Tesalonianina voalohany toko 4 ray manontolo dia milaza mahakasika an'izay fiavian'ny tompo zay, mahakasika ihany koa ohatra ny ao amin'ny tantarany Timoty voalohany toko 4 sy ny Timoty 2 dia mampianatra izy mahakasika ny andro farany sy ny fiavian'ny tompo izany. Misy fotoana ihany koa izy mampianatra tadiditsika tsara mahakasika ny atao hoe ambany lalàna sa ambany fahasoavana, mahakasika ny olona mendrika atao mpitandrina sy hotondrona atao diakona. Be dia be zany ny fampianarana nentin'ity ray aman-dreny be apôstôly Paoly ity. Fa teto kosa izy pasteur dia nanoratra mahakasika ny momba ny fanomezam-pahasoavana anankiray. I fanomezam-pahasoavana anankiray izay horesahana eto androany io izay nosoratan'ny apôstôly Paoly dia fanomezam-pahasoavana manome. Andeha ny mba vaketsika pasteur Alvarez raha eo ambany masinao ny Romanina toko 12 ny andinin'ny fahavalo. Romanina toko 12 dia ny andinin'ny fahavalo miresaka ny mahakasika ny fanomezam-pahasoavana izy. Vakitsika izay amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha mananatra dia aoka mifananarana, zay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po, zay manapaka dia aoka amin'ny fahasotoana, zay mamindra fo dia aoka amin'ny fifaliana. Mampianatra momba ny atao hoe tenan'ny Kristy izy amin'io. Tenan'ny Kristy no ampianarin'ny apôstôly tamin'ny fotoana io ny IFDB zay nampitainy tamin'io dia mahakasika an'ireo mpino sy ireo mpanompon'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana, dia ny mba ampiasana n'izany fanomezam-pahasoavana zany araka ny tokony ho izy. Satria ny zavatra hita tokoa mantsy zany pasteur Alvarez ny fanomezam-pahasoavana rehefa tsy ampiasaina izy io dia miena miandalana ary ny mampatahotra aza dia mety miala mihitsy izany fanomezam-pahasoavana zany. Ka anisan'ny fanomezam-pahasoavana ny resahany zay ho resantsika eto ihany koa ny votoatin'ny resakantsika eto androany moa zany dia le hoe fanomezam-pahasoavana manome izay resahan'ny apôstôly Paoly hoe izay manana fanomezam-pahasoavana manome ozy dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Io pasteur anisan'ny ataoko hoe fanalahidy ngeza be zay nomen'Andriamanitra any Abrahama. Raha tadiditsika tsara, rehefa niantso any Abrahama Andriamanitra dia nisy fitahiana anankifito zay notenenin'ny vavan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Raso jerentsika izay fitahiana anankifito zay satria misy tsy tadidiko izy pasteur, mimerindesona kely tsika aloha Genesis toko 12 dia zao nivaky ny teny manao hoe ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny tany ny avanao ary ny tranony rainao hankany amin'ny tany izay asehoko anao. Voalohany, ahatonga anao firenena lehibe aho. Faharoa, hitahanao fahatelo, alehibe ny anaranao faefatra, ho fitahiana tokoa ianao. Fahadimy, hita zay manisy soanao aho. Fahenina, fahanozona zay manozona anao. Ary ny fafito farany,
aminao no hitainany firenena rehetra ambonin'ny tany. Eo amin'ilay anankiray no raisitsika dia le hoe ho fitahiana tokoa ianao. Inona moa pasteur ny fandraisan'ile hoe ho fitahiana tokoa ianao sy le hoe fanomezam-pahasoavana manome? Matetika tsika vahoaka an'Andriamanitra tsika pino ary na nitsodran'ny mpanompon'Andriamanitra dia mijanona amin'le hoe ho tahina ny ianao na hoe tahio Andriamanitra o, tahio a Jehova o. Tsy diso zay a, fa ny marina voasoratra ny toerana ny olona anankiray manana fanomezam-pahasoavana, ny toeran'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray dia tsy mijanona eo amin'ny toeran'ny hoe ho tahina fotsiny, fa ho fitahiana tokoa. Ho fitahiana tokoa. Amin'ny fotoana roviana ny olona anankiray pastera no voatelo ho fitahiana tokoa. Dia tsotra be ny valina izy. Amin'ny fotoana manetsika ilay fanomezam-pahasoavana manome dia ho tahina tokoa ilay olona. Ndraindray tsika mieritreritra anan-karena zay vao hanome. Misy vanim-potoana tsika mivavaka hoe tompo tahio a, fa amin'ny fotoana tahinao meno vola be na meno fananana be dia hanome anao. Tsy zay nefa le ato anatin'ny baiboly, fa ny ato anatin'ny baiboly dia hoe efa ato anatiko na ao anatin'ny olona anankiray ilay fanomezam-pahasoavana, dia iny fanomezam-pahasoavana iny no manetsika atsika hanome. Zay reo tsara ny mamarina an'izay a. I Abrahama mbola tsisy taranaka dia efa notenenin'Andriamanitra fa tahaka ny kitany eny amin'ny lanitra ny taranany, tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina, tahaka ny vovoka. Zany hoe tsy azo isaina ny dikan'izany. Ka na dia mbola tsy misy na inona azy ao anatin'ny olona anankiray dia efa tokony manetsika an'ilay fanomezam-pahasoavana ao anatiny izy pasteur Alvarez. Tokony efa maka an'izay toeran'izay, satria izay toeran'izay dia toerana sarobe dia toerana manana ny maizy azy a, toerana manana ny lanjany, zany hoe fanomezam-pahasoavana manome zany. Ary raha vao tsy hipetrahantsika izay fanomezam-pahasoavana manome zay dia zao ny zavatra tsy maintsy misy pasteur. Lasa kristianina mangataka fotsiny tsika, mangataka, omeo a, mangataka foana, omeo tsy mijanona. Nefa amin'ny fotoana manetsika zay fanomezam-pahasoavana manome zay ianao dia Andriamanitra mihitsy no hamatsy anao amin'ny fomba tsy ho takatra ny saina pasteur Alvarez. Marina zany pasteur hoe Andriamanitra tokoa dia mamatsy, satria ny nanten'Andriamanitra izy milaza zany pasteur manao hoe ianareo na dia ratsy aza malala hanome zavatsoa ny zanakareo, tsy mainka be fa ny rainareo zay ny an-danitra moa hitaredretra kory va izy ka tsy hanome fanahy masina amin'izay mangataka aminy andro manalina. Zany hoe Andriamanitra zany dia mpamatsy a, mpanoana raha izay mitsindry antsika mandrakariva. Marina ny teninao teo pasteur, ny fanomezam-pahasoavana tokoa dia entina manompo ao anatina trano fivavahana. Ka ny fanomezam-pahasoavana manome arak'izay teninao zay dia ilaina ampiasaina ho fanompona ao trano fivavahana na eo fiainana. Ohatra hoe ny olona anankiray ohatra hoe manana fahasoavana, ny olona anankiray ohatra hoe mba mikarakara tranon'Andriamanitra na mitendry zava-maneno, manana talenta mitendry zava-maneno, manana fanomezam-pahasoavana mitendry zava-maneno a, dia ny antony anaovana an'izany anatin'ny trano fivavahana satria nomen'Andriamanitra azy le talenta dia tsy natao hikaramana ao anatin'ny trano fivavahana, tsy natao hidiadavam-bola ao anatin'ny trano fivavahana, fa natao hanompona ao anatin'ny trano fivavahana. Ny olona anankiray ohatra hoe manana feo tsara, mampiasa an'izay feo zay izy anatina trano fivavahana, ny feo mangany, ny feo fahaizany mira, fanomezam-pahasoavana zay men'Andriamanitra azy dia zao rehefa mampiasa an'izay fanomezam-pahasoavana zay izy ao anatin'ny trano fivavahana dia mampiasa an'izay a fanompona an'Andriamanitra, fanompona ny olona masina. Zany hoe tsy mila tampony a, tsy mila tombony a,
tsy natao hivarotra zay fanomezam-pahasoavana zay izy fa mamea zay atao hoe fahasoavana sy talenta mira zay izy a ho fanompona an'Andriamanitra ho fidiranany tompo ka na dia tsy mahazo tombo manokana avy am'le fiangonana anaovana zany izy de ataony zany hoe asa fanompona zany a ny antony amezana ny fahasoavana. Misy karazany olona manana fahasoavana pasteur mety hoe manadio izy a mety hoe manadio no fahasoavana nanany ao anatin'ny trano fivavahana ary tsy ny olona rehetra no afaka manadio a mety afaka manadio anao sy zay petrahanao rehefa mivavaka ianao fa misy olona mahavita manadio hatrany amin'ny WC toilette tena tsy mampanina azy manadio ny ary tsy miankina amin'ny hoe toerana misy azy eo amin'ny fiarahamonina akory ny fahasoavana zay ananany ao anatin'ny trano fivavahana fa rehefa ao anatin' zay fahasoavana fanomezam-pahasoavana manadio zay ka na de malotakiny ao anazy le WC de manadio an'io zay ampifaliana na tsy menao karama azy izy na tsy menao tampony azy izy a mame moa anao de raisiny iny tsy mame moa anao de ataon'io satria tiany manao zay a zay le fanomezam-pahasoavana ary mahafinaritra azy ianao mijery eny mahita anazy hoe zavatra maloto be ve de vitanao mamafana io vitanao manadio an'io makarano ianao makakivavy ianao manadio seripera ianao fa fanao hatramin'ny varavarana ny tohatra makao ny rehetrarehetra milamina sy mipetrapetraka tsara ary vao misy malotoloto de fa miazakazaka izy manadio an'io ka na tsy omenao karama azy izy de ataon'io de ohatran'izay koa pasteur le araka ny teninao de fanomezam-pahasoavana manome sa fanomezam-pahasoavana manome zany pasteur tsy natao hoe manome anao mba te ho deraina manome anao mba ho fantatry ny olona manome anao mba halaza be eo am-piangonana mety hoe misy fifidianana ka ao anatin'ny fiangonana anankiray izy indray natao président fiangonana de manome anao mba ho lasa président fiangonana ny olona manana zay fanomezam-pahasoavana manome zay de zao raha misy manome azy vokatry ny fanomezana de raisiny zany misy olona manaja anazy vokatry ny fanomezana de raisiny zany fa na de tsisy ame koa azy izy ho tambony na de tsy fantatry olona azy na de tsisy mandokandoka azy na de tsisy miresaka any ambony micro azy hoe mba nanome ohatry zao nanome ohatry azy de tsy mampanina azy satria zay mihitsy le fahasoavana ao anatiny ozy ny tenin'Andriamanitra raha mbola mila sitraka man'olona de tsy mpanompoan'i Kristy ka ny fanomezam-pahasoavana manome pasteur de asa fanompona izy io tsy natao hoe ho deraina manokana ianao tsy natao ho atsotsona manokana ianao raha manome fa raha misy manome mba teniny anaranao de arabasoa arabatsara tsisy mitemo ny anaranao ao anatin'izay fanomezanao zay de Andriamanitra no mahitanao a ka tokony tsy hosakana ho anao mihitsy zany ny tsy firasana momba anao ny tsy fahafantarany olona anao ny tsy fanasangodanany olona anao manokana ao am-piangonana no zay fanomezanao zay na ahoana ny fanomezanao fa rehefa manao zavatra ianao zany de manompo an Kristy Jesosy tahaka zay koa pasteur zavatra rehetra ao amin'ny fanompona ny tompo zany de ohatran'izay daholo hoe manao zavatra ray ianao a tsy hoe te ho deraina tsy hoe misy toerana de davonao anatin'le toeram-pivavahana ray na fikambanana anankiray de manomenao fa manompo a zay manome zay faharoa pasteur de zao misy karazana fanahy miasa moa tsika moa dia marina trano hoe misy tontolo ara-panahy mifanila ty tontolo ara-nofo a zay iainantsika tontolo ara-nofo moa dia hita masotsika zao a mahita tomobily ianao a mahita olona mandeha ianao a mahita trano ianao a mahita zavatra maro samy hita maso ny rivotra koa zany mbola azolazana tontolo ara-nofo ihany satria tsapanao ny rivotra hoe enonao hoe zany izy fa rehefa mandeha tomobily ianao dia enonao mihitsy hoe sokafanao varavarankely a de mandrivodrivotra tsara ao anatiny eo a miaina tsara ianao a de caresse divan zany hoe enina manafosafo mihitsy le rivotra zany a mahazo aina be anao fa misy tontolo tsy hita maso ambadiky ty tontolo ty ary tontolo tsy hita maso io dia mizara roa koa izy de ao mifanjakan'ny satana moa mifanjakan'ny aizina ao mifanjakan'Andriamanitra ka atao mifanjakan'ny satana pasteur de misy tontolo misy karazana fanahy manokana mihitsy manana mission spéciale hisakana ny olona am'izay fanomezana zay dia miezaka mamitaka ny olona miezaka misakana an'le olona ohatra hoe amin'ny fotoana izy tokony ame pasteur satria zay le fanomezam-pahasoavana dia misy eritreritra tampoka tonga anatin'ny saina hoe misy problème tokony réglena ry misy facture tsy maintsy aloha ry misy écolage perandra tsy maintsy aloha ry za tsy miteny tsy tokony aloha reny fa indraindray ao anatin'le fotoana hanomezanao mihitsy no misy eritreritra tonga tampoka ao an-tsaina hoe karaha mampiasa ohatry zao
nefa tamin'ny voalohany ianao tsy nanapa-kevitra tsy hanome ohatra tsisy ohatra mandeha foana le fiainana fa fotoana ianao manome de ohatra misy eritreritra tamiko adikany de hoe sakala ianao tsy hanome satria amin'ny fotoana ianao manompo an'Andriamanitra manome de ozy ny ten'Andriamanitra marina mandrakareo ten'Andriamanitra pastera manao hoe manompo an Jehovah de hitany haninao sy ny rafisotronao ary esory ny ala aminao ny aretina ary tsisy momba nao afa-jazo aminao zany hoe misy fiatraikany amin'ny raha sotronao misy fiatraikany amin'ny haninao haninao misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny ankonanao misy fiatraikany amin'ny fiainanao ny fanomezanao raha izay faharoa ary misy ihany koa fampitombona tahaka ny hoe voafafy zany ny voa anankiray rehefa afafy de ohatra maty aloha de tsisy nininina fa rehefa aveo maniry de tahaka zay koa le manome ka fantatry ny tontolo ara-panahy ary amin'ny tontolo satana mihitsy hoe amin'ny fotoana ianao manome de mahazo anjara androa ianao sady mahazo an'le valy le teny fikasana le hoe tsisy momba anao afa-jazo aminao tsisy aretina anakaiky ny lainao dia hotahinana ny rano sotronao dia misy ihany koa fampitombona zay tahaka ny zavatra nafafy mihozy ny ten'Andriamanitra misy mamoavy zato eny misy mamoavy empolo eny misy mamoavy efapolo eny de tsy maintsy mitombo ny zavatra anao de fantatry ny tontolo ara-panahy zay de amin'ny fotoana ianao manome de voasakany ianao sakanany ianao ary raha azo lazany hoe raha ohatra hoe tena tsy mahafantatra ny soratra masina de voasakana tokoa hoe ina tokony no tokony hamezako an'te raha ohatra le ten'Andriamanitra vakitsika tamin'ny Filipiana teo paster de hoe ina moa tokony hamezako amin'ny apôstôly Paoly tsy tokony misy antony tokony hamezany apôstôly Paoly fa saingy nalana soratra masina izy ireo ary niezaka nanompo dia notain'Andriamanitra ny vahoaka atao Filipiana ary mandraky ty moa ny androany ny taratasy amin'ny Filipiana dia ivakitsika paster Tofo manetsika ny fanomezam-pahasoavana ao anaty zay no anisan'ny ataoko hoe fanalahidy goavana ahafahany tsiraray avy ho tahin'Andriamanitra sy vao mainka hitombony zay lay fahasoavana zay pasteur Alvarez androany moa zany tsika de miresaka n'ity le hoe fanomezam-pahasoavana manome ity ranomarina tsy de misy fandraisany loatra any amin'le resaka famonjena aloha zany ny resantsika eto hoe mahavery any amin'ny elo sady tsy mahavery any amin'ny elo ty resaka ty tsy zay loatra fa miresaka fanomezam-pahasoavana de miresaka tsika nireo atao hoe fanalahidy goavana mba ahafahany tsiraray avy mandray an'izay teny fikasan'Andriamanitra izay andrahoany averintsika vakina kely ny fanjaka voalohany toko fafito amby folo fanjaka voalohany toko fito amby folo mba hianarantsika kely na de efa haitsika raha teo aza de zao nivaka ny teny eo amin'ny andininy faefatra amby folo manao hoe ny andininy fatelo amby folo manao hoe fa hoy Eli taminy aza matao ohatra fa nde miditra ka manaova arak'izany lazainao izany nefa anaovy mofokely ihany aho aloha ka ento ety amiko ary efa izany de vao manaova ho anao sy ny zanako koa fa izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely tsy ho lany ny koba ao mibarika ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara mandra-piaviny ny andro andatsahan'i Jehovah ranonorana amin'ny tany de nandeha raha vehivavy ka nanao araka amin'ny tenin'ny Eli ary izy sy raha vehivavy mba amin'ny ankonany de nanana ny kohanina elaela ihany nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara araka ny tenin'i Jehovah zay nampilazaina any Eli de olo tsara paster ity vehivavy manano tena ity de tena mpanompon'Andriamanitra olom-bovonjy ary za mino fa raha maty tamin'ny hoanohanany io avehivavy io niakatra any an-danitra vovonjy io satria izy tena natahotra an'Andriamanitra nyaina tao anatin'ny fahamasinana ny fadany ratsy ary mety ampivavaka tsara ihany koa mpanao alim-bavaka mpanao vavaka fifadikanina zay zany ny zavatra azo everina hoe nisy tamin'ity raha vehivavy ity saingy zao nanana fanomezam-pahasoavana manome izy fa tsy nietsika tamin'izay fanomezam-pahasoavana zay ohatrany hoe natory le fanomezam-pahasoavana ary vokatry natoka le fanomezam-pahasoavana natory de izy mihitsy no mijoro vavolombelona hoe makatapaka azo anakoroa zay de manao mofo de ho faty fantany mihitsy zany ny efa ran'ny fiainany fa ho faty izy le antony
tsisy lalaka ivoahana tsony nefa mpanompon'Andriamanitra miaino anaty fahamasinana. Ary nalefa n'Andriamanitra Elipa aminany mba hanetsika ny fanomezam-pahasoavana ao anatiny raha vehivavy io. Hoe ianao ane ka manana zavatra ngezabe ao anatinao, manana fanomezam-pahasoavana ianao anatinao ao, fa tsy ahetsika ao le izy amin'ny andro faty fotsiny eo ianao. De tonga Elipa aminany de ozy ele merano koa ilay ositoko. Hitanao dika le omeo rano ositoko. Afaka miteny Elipa aminany hoe aiza ny pompinareo na aiza ny siny be anareo kako rano. Fa dika le omeo rano ositoko. Dika zay hoe misy fanomezam-pahasoavana manome ao aminao fa etseo aingana. De vita zay de hoe anaovy mofo kely de hoento aty amiko. Azony Elia atao ihany koa no nanatona hoe zany ka tena manao mena kely sy mofo baolina haiko tsara zany manao kaiky. Pasteur Alvarez moa zao spécialiste amin'ny resaka cuisine mahay sakafo tsara nareo de tamin'izany fotoana zany de reny le pizza ataonareo reny de hoe anaovy pizza. Fa saingy zao Elipa aminany tsy nanatona fa le raha vehivavy no nasainy nanatona. Inona ny tanjony Elipa aminany pasteur zay nanoran'Andriamanitra azy? Hanetsika ilay fanomezam-pahasoavana manome ao anatin'le raha vehivavy. De ity vehivavy ity na de manano tena azy na ataka-javatra izy pasteur hoe etseko ty fanomezam-pahasoavana ity raha izany, de izy mihitsy no nanatony de nanome. Rehefa nanatony izy ka nanome de ozy Elipa aminany araka ny teny Jehova ozy de tsy horitra mihitsy ny koba ao anatin'ny barika sy ny diloilo ao anatin'ny tavoara. Tsy horitra. Inona natokany Elia teny an'izany? Satria nanomboka velona le fanomezam-pahasoavana atao anaty le hoe manome. Ka eto zany miteny pasteur misy olona be dehibe nanano fanomezam-pahasoavana io fa natory izy io tao anaty confinement. Natory be. De vokatry ilay fatoriny le fanomezam-pahasoavana de misy problème tafiditra be dehibe. Tsy voalohany jiro, mikorotana fidiram-bola, mikorotana fiainam-panahy, tsy mahavavaka tsony, lasa miverin-dalana miemotra ny sasany, lasa miverina manao fanao zao tontolo zao, mikorotana tanteraka mihitsy, miasa amin'ny ankapobeny mihitsy. Jereo ane adinio fa tsy any amin'le hoe tsy ampivavaka fotsiny ianao, tsy any amin'le hoe tsy nitoetra tamin'ny fahamasina fotsiny, fa misy zavatra ray loha lay fanomezam-pahasoavana ao anatinao ny matory de le fanomezam-pahasoavana manome io. Fa rehefa foaziny io pasteur Alvarez, rehefa manomboka foaziny zany fe ny fanomezam-pahasoavana zany, dehibe mihitsy ny zavatra miverina amin'ny laoniny. Miverina amin'ny laoniny. Za mandinika pasteur ny kristianina anankiray ny mpino. Ny akamaroan'ny mpino sahirana arabola, tsy ho izy rehetra akory fa ny akamaroana ozy mialatsiny raha miresaka n'ity resaka ity satria ty moa zany fampianarana natao hoan'ny mpino tsy de ho an'le mpiady teny be reny loatra zany na ataoko hoe mbola mpisotro toka be anao sy ny ana, tsy tsara manao no mandeha n'ity fantaran'ity aloha fa resaka mpino ty indray zany mpino na izany iza fiangonana misy anao de tsara aminao ndray ny manaraka an'ity. Fa ny akamaroan'ireo mpino sahirana arabola de diniohatra ny fotony anie fa nanana ny fanomezam-pahasoavana manome io satria ny olona manome ane no volazan'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 hoe 2:7 manao hoe masambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Zany hoe ho fitahina kokoa ny olona izay manome. Ka ny akamaroan'ny mpino ray nefa variana mangataka, variana mamihina fotsiny zay azony, variana mitahiry fotsiny zay azony, fa tsy manatsotra ny tanany manome ho an'Andriamanitra, tsy manome ho an'ny fiarah-miasa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary misy aza mampalahelo mahita ny pasteur anotriny eo osaosa le pasteur, nefa ny fiainan'ny mpino nefa matotra amin'ny pasteur de mosaosa le fiainana pasteur de ataony izy mianakavy sasany firesaka indray, tsy hoe izy mianakavy moa fa le misy miresaka indray manao hoe zay reny kiraro ny pasteur mipilila, zay rety pasteur tsy voety ny volony, zay rety pasteur ngamba izy tsy mandro fa ohatrany misy fofopofony zany, ataony firesaka nefa le toriteny le pasteur ihany no mahatonga azy tahin'Andriamanitra. De i pasteur nefa tsy manao biziny
I pastera nga andeha anao vato ary Ikalamavony aka Tormalinina na andeha hiditra hiasa ary amin'ny Ambato Ve ary amin'ny Nikel sy ny Cobalt ary fa pastera miampona ny fanahin'olona dia manao délivrance dia misy mpino nefa mahita an'io hosainy io pastera io jerety ifantrany pastera antsika jerety fijaliana nefa izy amin'io tahian'Andriamanitra izy amin'io ambinin'Andriamanitra izy amin'io fa mahazo ny zavatra rehetrarehetra metimety dia aty aoriana ny raharabe pastera lay olona manao an'izay resaka sy nefa tsy manao ny tokony ataony na ary tsy mahalala ny tokony ataony dia misy fotoana ndraindray mikorosofana tampoka fahity tampoka le orinasany dia rehefa jerenao aiza ny lavaka amin'io zavatra io taizany sorsa ny idiran'io problema io dia ianao tokony niara-ny asa tamin'Andriamanitra ianao tokony nanohana ny pasteranao fa saingy izao nodinao tsity zany nodinao tsity zany resaka fahamarinany zany zavatra resako aminao zany jereo tsara fa lay raha vehivavy tato amin'ity mpanjaka voalohany toko fa 7 ty anie tsy tany amin'ny olona rehetrarehetra koa izy no namafy fa tao amin'ny lehilahy nisy fahasoavana elipa aminany mpangataka teny an-tsena tsy mpangataka tany an-tsena no nomeny fa elipa aminany olony fahagagana zany hoe elipa aminany zany anie afaka mandatsaka ranon'orona avy any an-danitra sy mandatsakafo ary ohatra zany misy sakafo zany tiany andatsahana afo na tsisy brikaza tonga dia masaka io azany na tonga ny Petera sy Jonas Jakoba moa le tao amin'ny tenimbotry ny fivoata re ao Matteo toko 7 vao nahita ny io anie Eli sy Petera anie tsy mbola nione fa azo antoka fa nisy le famantarana nataony Elipa aminany niseo teo dia ino afantarany teny kiaky ty teny kiaky Eli mihitsy ty ozy ka ny Eli mahifahagagana fa saingy zao ny any an-tsena n'le fanomezam-pahasoavana atao amin'ny raha vehivavy pastera lay fanomezam-pahasoavana manome no antony na ny rahan'Andriamanitra zay reo tsara tsisy antony na ny rahan'Andriamanitra nakao amin'ny raha vehivavy io tsisy antony azon'Andriamanitra ny raha nanakany amin'ny be dehibe ny olona manakatao tamin'izany fa tsy tanina ny rahan'Andriamanitra azy fa tao amin'ny ity vehivavy manano teny ity satria tian'Andriamanitra ho porofona hoe rehefa mihetsika io fanomezam-pahasoavana manome io dia tahian'Andriamanitra ianao ka zay no mahamarina n'le tenin'Andriamanitra atao amin'ny Filipiana toko 4 ny vakitsika teo i apôstôly Paoly nanana sampo izy tamin'izany nanana ny orinasa manokana manana ny maizy azy fa saingy izao nylay mpino tao Filipia dia nitondra fanomezana ho an'ny apôstôly Paoly ihany dia ozy ny apôstôly Paoly hoe zavatra tolotrareo zao dia anitra ho an'ny Kristy fanomezana tsara indrindra natolotra ho an'Andriamanitra zany hoe tsy nyraisin'ny Paoly tahakany hoe fanomezana ho azy le izy fa anitra ho an'Andriamanitra zany hoe zavatra tokony nataonao mpanompon'Andriamanitra tokony nataonao mpino ny zavatra ohatran'izany ary dia zay no natonga ny apôstôly Paoly nakasitraka amin'izy natao ohatran'ny salasala azy izy tamin'ny voalohany ndao ne mba hijery an-dalatsoratra masintsika pasteur Alvarez anamafisantsika zay resaka izay atao amin'ny anina nijerentsika ndao marka ny Genesis tsika Genesis satria tony zany lesona fampatsahivona moa zany tony efa itsika Genesis toko fa 7 dia vakioko ny andin'ny 7 manao hoe dia nivoaka ny mpanjaka Sodoma itsen'ny Abrahama teo an-dohasan'ny Save lohasan'ny mpanjaka izany rehefa niverina izy avy nandresan'ny Kedorlaomera narana koa zany sy ireo mpanjaka nomba azy ary Melkizedeka mpanjakan'ny Salema nivoaka nitondra mofo sy divay ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avy indrindra dia nitsodrana azy izy ka nanao hoe ho tahian'Andriamanitra avy indrindra ny Abrahama dia Andriamanitra zay nary-lanitra sy ny tany ary isaorana ny Andriamanitra avy indrindra zay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao dia nomeny Abrahama azy ny ampahafolony zavatra rehetra ianao tsara pasteur Alvarez i Abrahama teto pasteur tsy mbola niteraka mbola tsy nahazo taranaka izy zany kanefa le teny fikasan'Andriamanitra taminy dia nitazomin'Andriamanitra foana hoe ho aminao nitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany teto amin'ity an-dalatsoratra masiny ity dia nisy karazana andiana firenena zany ny ady raha ny marina tsy tafiditra tao anatin'io ady io Abrahama fa natsoina i Abrahama hanampy ireo firenena anankidimy angamba izay raha tsy diso fitadidiko
niaraka tamin'ny mpanompo ny telonjato mpanompo kely ny telonjato de tsotra tamin'ny abrahama no nandresy andreo inona no tonga azy nandresy mitranga tampoky melkizedeka mpisorona be melkizedeka tsy manandray tsy manandreny de io melkizedeka io no nitsodrano azy raha ny mariny ny melkizedeka pasteur de sary anankiray maneo an' jesosy lay miteny manao hoe indro izao momba anao mandrakariva mba raha-pahatonga no fahatapera zao tolo zao zany hoe eo akaikitsika foana andriamanitra de io melkizedeka io no nitsodrano any abrahama de jereo tsara ne le tsodrano hoe ozy izy hoe ho tahin'andriamanitra avy nitrinjany i abrahama i abrahama nandray an'izay tsodrano zay a tsy niteny fotsiny hoe amen na alleloia paozy nysoratra masina de nomeny abrahama azy ny ampahafolony zavatra rehetra zany hoe lay tsodrano nomeny lay melkizedeka mpisorona ho tain'andriamanitra avy indrendry tonga de novaliany abrahama hoe omeko anao ny ampahafolony zavatra rehetra eno eo hitanao zay le fihetsiky le fanomezam-pahasoavany zay zay le fihetsiky le fanomezam-pahasoavany zay de iny lay fanomezam-pahasoavana manome iny a ino a le hoe fitahina tokoa ianao lasa toetra ny abrahama le izy lasa toetra ny abrahama tena toetra le izy de zay no lalana ny tahin'andriamanitra ny taranaky abrahama hitanao ny taranaky abrahama mantsy zao am'izao andro enantsika zao mizara telo mazava tsara ary normalement tokony ho tahin'andriamanitra daholo ny taranaky abrahama voalohany de ny taranaky isimaela taranaky isimaela de nitsofo ny rano hoe ho tonga firenena lehibe nisy andrina 12 tamin'ny taranaky isimaela fa saingy ny taranaky isimaela tsy nivoan'lay teny fikasana mahakasika ny messia zay zany aloha zany paster azavaitsika tsara zay voatsodrano reo de hitanao fa matanjaka be ny taranaky isimaela ohatran'reny arabia saodita reny fotsiny anisan'ny firenena matanjaka indrindra eto ambon'ny tany zany arabia saodita zany ny taranaky abrahama faharoa de ny taranaky isaka sy jakoba zany hoe ny taranaky israely jereo tsara fa tsy misy firenena eto ambon'ny tany maharesy ny taranaky israely zany tsy misy ary ianao raha vao mikitika ny taranaky israely zany de miady amin'andriamanitra mivantana noho izany voata izy noho ny am'ty fanaty ty abrahama ty lay manome ny taranaky abrahama fahatelo de io reny voaka tao amin'ny kristy ka nateraka indray anisan'izany zao paster alvaresy reto mpijery reto amen zany hoe lasa taranaky abrahama ianao zany teraky abrahama raha ny marina zany ny olona mpandova any abrahama zay mantsy le voalazan'ny galatiana toko fahatelo andiny fefatra amby folo hoe mandray ny fitahina ao amin'ny abrahama tahina ao amin'ny abrahama de tokony ho izy zany paster ny olona rehetrarehetra zay nateraka indraika nandray an' jesosy de tokony miaina ao anatin'izay fitahina any abrahama zay fa roviny zany no tonga amin'ny fotoana manompoka ianao androany mihetsika anao am'izay fanomezam-pahasoavana manome zay de zay ny atateraka an'io a paster alvaresy misy toko sandiny anakira ty vakiko paster alohan'ny amara-paranantsika azy atamy salamy fahina ambyroapolo am'zato a andin'ny fahenina de zao nivaky miteny salamy fahina ambyroapolo am'zato andin'ny fahenina manao hoe mandeha mitomany mitondra ny voa afafy izy afafiny izy fa iverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobina kosa araka toy zay tenin'ny paster zay a eo am'le manome paster zany a araka ny teninao moa atsika pino moa zany tena resany eto fa misy olona tsy pino fa matakajavatra paster miditra anatin'ity fanomezany ity a fa araka ny teninao hoe reo olona voavony zany no resantsika eto hoe mitondra mandeha mitomany mitondra afafiny izy le rehefa manome zany tsy hoe sisa tsy lany efa niteny tamin'ny momba ny Eli anao teo tsy de niteneny le mpianaka manao hoe ndanareo manao mofo de hoany lozy anareo de sisa tsy laninareo a meo anazy sisa tsy lany fa zao niteny hoe anome zao aloha de zay le parti lehibe menanako zay aloha menanao izy izy Eli eto koa zany ten'Andriamanitra tam'y salamy fahina ambyroapolo am'zato de manao an'izay hoe enao rehefa nay manome zany a
ndraindray mahasarotra le manome pastera sarotra le manome na de ohatra ten'Andriamanitra mahasambatra koa manome no mandray mahasambatra izy fa tsy moramora koa le manome satria ianao manome ny tenanay de mba mpanome an'io pastera zay mitory an'izany de zay mihitsy miaina an'izany mpanome zay ary misy koa raha lasana vavy koa mpanome de mitovy mifanandramana hoe misy fotoana marary le manome satria mila marary aminao koa le manome zay le mitomany mitondra amboara amin'isy mitondra amvoa afafina izy satria koa tian'Andriamanitra raisin'Andriamanitra ohatra ny zavatra afafo zany le zavatra omenao iny ka misy fotoana marary manome an'iny tsy mahafinaritra be fa marary hoe iny ve de omeko fa no le fahasoavanao anatinao no ny fahafantaranao soratra masina de manomenao na de marary na de ohatra mampitomany ohatra mampitetena zay hoe takzay tsy nomeko ohatra mampitetena zay hoe ty ve de omena daholo fa no le fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahafantaranao soratra masina de manomenao ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe hiverina mitondra ny amboary amin'ny fiobiana ohatra mazevatra ohatra marary ohatra ny hoe tsy moramora le manome raha ohatra kosa ve mo manambena ohatra hoe taontsika hoe manana 20 millions vena ohatra de manome 1 million tsy marary aminao manome 1 million na manana 20 millions zany ianao tsy marary aminao zany fa raha ohatra hoe tena ohatra mpamipetsaka am'le volam-pialan-tanana ohatra nomenao na zay fananao nomenao marary zany marary zany fa zay mihitsy nefa le zavatra takiny soratra masina hoe mitondra ny amboary amin'ny ranomaso ohatra mampirosa-dranomaso mihitsy raha re manome fa rehefa aveo kosa ianao ozy ten'Andriamanitra hoe hitondra ny amboara amin'ny fiobiana zany hoe ny valiny zay kosa rehefa aveo de tandremo fa tsy takatry ny saina ny valiny ary zay hoe maraka ny pastera tsy ny tenana ihany pastera no manome fa misy olona maro samihafa fa mpanome de mahatsapa zany hoe amin'ny fotoana kosa nefa nao aoriana kely le namomezanao iny fa misy fahasoavana sy fitahin'Andriamanitra tsy takatry ny sainao mihitsy tonga aminao be de be ny olona ny aina sy nanandrana zany ary zany mihitsy voalaza baiboly fahamarinana zany ny olona zay tena manome fa ny akamaroantsika manko de zay sisa tsy lany ny ampikambiny efa tsy de ilaina tsony lefa tsy ampiasaina tsony lefa hoarina reny lefa tsy de misy ilana azy tsony ao an-trano fa efa tsisy mampiasa tsony iny nometsika iny na le hoe efa vita daholo efa tsisy tsony ampelantananao fa mba amenao de iny ndray mbola zaraina fola nasorana zao fa mila le manome le mampirosa-dranomaso reny le marary mihitsy zany le mararirary anao mihitsy nomena mararirary anao mihitsy nomena de hitanao fa isy amboara lehibe ozy ny ten'Andriamanitra maro io tenin'Andriamanitra io ary tsy mivo misy amboara lehibe zay mahatonga antsika zay manome nefa tsy mandray valina satria tsy any am'le mararirary atsika nometsika fa ny takin'ny tompo zany de le mararirary anao le misy lanjany aminao no omenao rehefa manome ianao de ny tenin'Andriamanitra milaza hoe hiverina hitondra amboara amin'ny fiobiana zany fiobiana zany tsy mifaly fotsiny zany fa miaraka amin'ny dy miaraka amin'ny fifaliana miaraka amin'ny feto be zany hoe misy zavatra mihoatra lavitra avy zato hoe ny avariveny tahaka an'izay nomenao no raisinao avy any amin'ny tompo avy eo zay nga pastera fa hivavaka tsika ya ny amaranako azy pasteur Alvarez etseo ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao amin'io resaka manome io mety mpitoro filazantsara ianao mitaona fanahy maro ao amin'ny tompo nefa tsampanao mikiatso be ny fidiram-bolanao de toy izy ny azakazaka fa etseo zay fanomezam-pahasoavana zay misy olona mety hoe mety pastera mihitsy ianao na mpiandry manao délivrance miala ny fana ny fahantrana miala ny blocage miala ny fana mitondra tsy fisim-bola lava amin'ny fiainan'ity olony ity de miala le devoly ianao nefa ny ianao mandroka azy keo nefa ny tratra ihany keo le mahazo anao mety tsy le devolina fahantrana mety tsy devolina blocage fa le fanomezam-pahasoavanao tsy ahetsika ao zany hoe mandroka le fanao anatin'ny olona ianao fa ianao olona tokony hanome de mijanona hoe za efa manao an'ity andraikitrako ty de jereo tsara nefa fa tototro ny trosa tototro ny fahoriana sy ny tsy fisina raha-bola lava nefa zay le teniko anao ro zay hoe misy an'le fanomezam-pahasoavana manome eo tokony hoetsehany zay zavatra zay pasteur Alvarez misy ndray le karazan'olona mangataka foana tsy fahotana le mangataka fa azonao ataony miala am'izay toeran'izay mba hatateraka le teny soratra masina hoe ho mpampisambotra ianao fa tsy ho mpisambotra de
ny afahanao manala ny toeranao anatin'izy am'izay anananao na de kely azy de manomboka am'zary ianao manome ny tsy manany ianao na de mbola tsy manabe azy ianao de mandray an'izay toerana hoe manome zay. Ty misy zavatra anankiray mahavarina paster eto ambonin'ny tany eto. Miresaky tsika teo le firenena zanak'Israely. Hitanao ny firenena Amerikanina. Ny firenena Amerikanina de mandofa folo-karena ao amin'ny gouvernemanta israeliana. Zany hoe ny ampafolo-karenan'ny Amerikanina de entiny mba iarovana ity firenena nofidian'Andriamanitra ty. Mahao mandany vola amina miliara de dollara ao izy. Mandany miaramila be de be mitovy ny any amin'ny firenena any miaramila ny elefany ao. Zany eny tsy hitanao zay kitikitiana andreo satria matanjaka be ny fiarovana andreo. Ao daholo ny fitaovam-piadina. Za gaga nahita fanadihadiana anankiray hoe anisan'ny firenena matanjaka fitaovam-piadina ny Rosianina, ny Amerikanina. Fatafiditra ao anatin'ny 5 voalohany ny Israelianina. Zany hoe tena matanjaka izy zany. Aveza moa zany paster avy amin'ny Amerikanina. De zay no mahatonga an'le Amerikanina na inona nataon'ny sinoa tsisy firenena sinoa idepasiny Amerikanina zany mihitsy. Na de efa mananotanina kely azy fa tsy afaka idepasy azy na ara-toe-karena na ino ty izy na ara-tafika na ara-teknôlôjia na ara-pitaovam-piadina tsy afaka nidepasiny Amerikanina mihitsy izy satria ny Amerikanina mpandopa folo-karena ary amin'ny taranaka voafidy ary. Ka zay le mahatonga anao hoe raiso ny toerantsika amin'ilay toerany mpanome nengan'ny firenena malagasy mba ho tonga amin'izany toerana zany pastera hoe mba ho mpanome mba ho mpamatsy ny firenena hafa ihany koa. Zany eny afetsen'ireo firenena avy any ivelandreo. Hitanao jereo tsara ny ry zalahy tamin'ity le Covid-19 ty ny any aminy aza tsy vitany manakana azy. Zany firenena frantsay zany eny mbola tototra Covid-19 hatramin'ny androany. Ny firenena Amerikanina zany mbola mifaty olona tsy hitanao zay anaovana azy. Fa inona ny ataony? Matahotra ho ny so hiparitaka ny Covid-19 ty amin'ny tany andalam-pandrosoana de manome izy. Manome famatsiana arabola izy. Tsika firenena andalam-pandrosoana ny firenena afrikana moa dia faly eo ampanasiana an'le vola satria tsy manam-bola. Fa ny marina nefa de fitahina ngeza be ho andry zareo le izy. Ary zay le teninao teo hoe tsy voatery ny mpino ihany no manana maka an'izay toeran'izay. Fa misy olona tsy mivavaka mihitsy fa fantan'ilay secret hoe ao amin'ilay fanomezana de mitsinjo ihany ilay pariny lanitra sy ny tany afaka mamatsy foana ihany. Ka zay fanomezam-pahasoavany pasteur anjarany tsiraray avy moa no mandinika an'le izy ambava homana po ny eritreritra ozy ny fitenenana samy mandray ny anjara tanefy azy atsipy ny tady any antandroko ny omby atsipy ny teny any ampony malala die samy mamakafaka ny voalaza teo ivavakytsika. Ray malalo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy tao anatin'izay minitra maromaro zay nafahana ny toro ny teninao sy nanambarany filazantsaranao mahakasika ny fietsehan'ilay fanomezam-pahasoavana natao hoe manome. Noho izany de azoko antoko Andriamanitra fa reo olona rehetrarehetra mpanomponao zay efa notahinao nofidinao natsoinao novonjenao de manomboka hanetsika n'izany fanomezam-pahasoavana zany ary tsy hijanona amin'izao fotsiny toerany fa hatateraka ny teny soratra masina hoe ho fitahina tokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Mifarany eo indray zany ny fitorantsika aloha zany tamin'ity androany ity misaotra ihany koa nanaraka teto amin'ity télévision ty ny fandarantsika moa zany de azonao arahana ihany koa ho anao zay manaraka amin'ny Facebook de ao anatin'ilay page Facebook hoe Amitié Chapel Distribution no anarahanao azy de afaka manaraka an'izany foana ianao isan'andro ny ty fandarana mahafinaritra ity ho tahiny tompotopoko veloma tompoko. Vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony olo nandeha tantety izy mba asitra